Ho ampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavana amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amena. Andeha ry havako hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao andro zoma izao fa efa madeva hifarana sady ny herinandro. Misaotra tamin'izay nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mamindra fo Tompo raha misy nataonay tamin'ireny tsy araka ny sitraponao. Ary amin'ity an'io sy mandritry ny androm-piainanay rehetra dia falahinao masina ny tari-dalana anay, ahafahanay manao ny sitraponao ka tsy hanontany aminao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Araka izany ry havana dia misaotra ny Tompo isika afaka namakivaky ity herinandro ity ary tao anatin'izany tombavaka izany no efa niresahantsika teo ny amin'ny hoe tratry ny zoma sahady, hifarana sady ny herinandro. Voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izany rehetra izany. Ny Tesalonianina voalohany, toko voalohany andininy fahasivy indray no jerentsika ry havana, amin'ny diny mikasika ny amin'ny fahaveloman'ny Tompo ity sy ny ataontsika manoloana an'izany. Ny testamenta vaovao dia ahitana fa ny Tesalonianina no voasoratra voalohany ao, ny Tesalonianina voalohany. Reny filazantsara sy ny sisa reny izany mbola taty aoriana avokoa. Fa dia ny Tesalonianina voalohany no voasoratra. Izany dia nosoratan'i Paoly hoy mpandinika teo anelanelan'ny taona 750 ka hatramin'ny taona 450 amin'izao taona misy antsika izao izany. Noho izany dia ny Tesalonianina voalohany no ahitantsika ny tokony ho fiainan'ny kristianina voalohany ka hianarantsika amin'izy ireo. Araka ity toko voalohany ity ary, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, dia rehefa nandray ny filazantsara sy ny heron'ny fanahy masina ireto Tesalonianina reto, dia hita teo amin'ny fiainany tokoa ireo soatoavina telo amin'ny maha kristianina, dia ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanantenana. Ankoatr'izany ny andininy fahaenina amin'ity toko voalohany ity koa dia milaza fa ny fifaliana azon'izy ireo no ahafahany mizaka ny fanenjehana tahaka ny Paoly sy Jesoa koa. Ary ny tena lehibe dia ny laozan'izy ireo, ny laozan'ireto Tesalonianina reto ny sampon-drazany. Ka hoy Paoly ary ao amin'ny toko voalohany andininy fahasivy tapany faharoa amin'ity taratasy ho an'ny Tesalonianina ity hoe: vakiana amin'ny anaran'i Jesoa, nialanareo tamin'ny sampy ivirehana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina. Ny fanompoan'Andriamanitra velona sy marina ry havana dia faritany reto matoan-teny ireto. Voalohany, mahalala an'Andriamanitra velona sady marina dia ilay Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka ary Andriamanitra Fanahy. Mila fantatra izany ny mikasika amin'izy ireo. Izay ny voalohany. Faharoa dia mitia azy ao am-po ary mankahala ny sampy, izany hoe ireo andriamanin-kafa rehetra. Ny fahatelo dia ny mivavaka sy ny manompo azy. Io kosa aloha dia tena tonga amin'ilay fiteny hoe devoir. Io izany ilay tena ataontsika satria ny alalan'Andriamanitra fa misy ny mpanompony dia misy antsika olona mivavaka sy manompo azy. Ary ny fahavatra sady farany dia mankatoa azy. Izay vao tanteraka izany ilay fanompoana an'Andriamanitra velona sy marina. Mankatoa azy dia mankatoa ny teniny izany dia izay voarakitra ao amin'ny Baiboly manomboka ao amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Ry havana, velona ao amin'i Jesoa Kristy ary ilay Andriamanitra ivavahantsika, ilay Andriamanitra velona sy marina. Noho izany dia aoka samy miezaka mba hanompo an'Andriamanitra, hanompo an'i Jesoa Kristy ary anaiky ho tarihan'ny fanahy masina isika mandra-piavin'ny Tompo. Amen. Hivavaka ary isika. Misaotra anao izay ry Tompo Ray Nezeny an-danitra fa manana anao Andriamanitra velona ao amin'i Jesoa Kristy. Koingany mba ho laninay amin'ny fanompoana anao ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako, amen.